Mianino fa natateraka tsakany sy andavany amin'ny pahamarinany ny andraikitra araka ny lalàna ny rariny sy mihitsiny sy hitango mandrakariva ny fahamiandrehana takiny mampiasa mpanjakana ato amin'ny polisy pirenena azy. Sonandron'io eo ambany fibaikony sy ny fanevany direction générale de la police nationale ianareo. Dia ampy ny mpitandro filaminana ary anisan'izay ny polisy ny rehetra miandry ny polisy na ny lafy tsy fandriam-pahalemana renivohitra zay anisan'ny asan'ny polisy anampy betsaka ny fivoahany reto andiany reto minarany no asina ataoko fa sady anampy no ampisiasana ka ho tsaratsara kokoa hatrany homenaka kokoa hatrany polisy amin'ny fanatanterahana ny adilitsy andraikiny iasa bebe kokoa hatrany antoandro na alina satria tsy mety raha ny vahoaka zay patron andraisana mbola sanatria no mikaikaika. Polisy telo ho an'ny olona rivo fenitra otratrarina, polisy ray ho an'ny olona telo rivo ny zava-misy eto amintsika, 750 sy 500 no navoaka, 750 inspecteur, 500 ny agent, 250 ny vehivavy, 570 sy 500 ny lehilahy. On était dans l'action symbole de la nationalisme. Mahatoky amin'ny fanatanterahana ny asa, mariky ny fitiavan-tanindrazana, andiany faharombo roapolo navoaka ny niampy. Mifamonjo amina vanim-potoana miavaka ny fivoahany andiany asiny andaniny ny fa-550 taona ny polisy pirenena malagasy ankilany fametrahana aingy avao hoety miatrika ny filambahoaka amin'ny fiarovana azy. Ny zava-misy no manery tsy maintsy atao ny fanovana ho an'ny tsara hoy ny ministry ny filaminam-bahoaka. Misy fiatsarana ny zavatra misy amin'izao io misy fandriam-pahalemana tsy hiady atsika zany zao tokony misy zavatra amin'io vao misy fomba fiasa ajoro vaovao zany ao mila mahita vokatra mila hita ny vahoaka zay patron atsika fa io tsika fa miasa aza diny fa ny vahoaka no mandono karamatsika. Ny fifanatrehan'ny tompona andraikitra ao amin'ny filaminam-bahoaka rehetra teto amin'ny Eniampy Antsirabe no nanoritsoritana ny fomba hoentin'ny polisy pirenena hanome io tamberana andraikitra andrasany ny vahoaka amin'io. Renforcement des capacités professionnelles. Faharoa atao mafimafy ny fanaraha-maso ny fanatanterahana ny asa mba hisy ny fahombiazana fampiasana araka ny tokony ho izy ny fitaovana eo ampelantanana natao hoe contrôle et suivi pour l'efficacité et l'efficience. Fahatelo atao ny fanarahana ara-toetrandro. Misy teboka vitsivitsy no tsongaina avy amin'ny fiaraha-mamantatra ny lesoka mila renina isan'ireny ary nametrahany ny ministry ny filaminam-bahoaka fampitandremana ny fifandraisan-tendro amin'ny olon-dratsy. Tratra sanatria manao eloko na tratra mifandray tendro na mifanampy amin'ny olon-dratsy dia intany eto atsika fa dia zava-doza zay fa ataony atao hoe circonstance aggravante. Raha fotoana angamana indray dia ho lasa 520 na 20 taona ho an'izay mpitandro filaminana say manao zavatra tsy tokony atao izay. Teo ny dingana vita teo aloha ho tohizana teboka efatra no faritana ho tanterahana manomboka eto. Quatre axes prioritaires dia fanatsarana sosialim-bahoaka, ny ady amin'ny asan-dola, ny ady amin'ny kolikoly ary ny ady amin'ny fitsandrana tsara-dalàna sy fanondranana ireo harem-pirenena makany ivelany na eto anatiny. Manana ireo devabilité tsika misy adiditsika mijery an'ireo olona miara-monina amintsika isan'andro. Ao anatin'ny déontologie tsika
dia tokony hiaro ny osina sy ny tsy manana isika. Teboka fahaefatra ady amin'ny fitrandrahana sy fanondranana tsokosoko ny harem-pirenena. Ho an'ny polisy-pirenena, fanamafisana ny ezaka efa natao. Misy ny police de l'air et des frontières eny amin'ny Siranam-piaramanidina, misy ny polisy any amin'ny Seranatsambo. Mandra-pahatongany ihany, toerana maro misy ny barazana polisy no mety nandalovan'ny ireny harem-pirenena aondrana tsokosoko ireny. Hisy ny fepetra ho raisina. Ho an'izay manao baraza misy ahita ny fandalovana. Arapetrako etona fa tsy raha ataony traçabilité ny ankety andeha ka raha fantaka fa nandalo tamin'ny andro zao izy tariananina hosokafa ny ankety izy anatao tamin'io fotoana io hojerevana ny antony maninona moa izy tsy ahita ohatra fa nariambadika eny no atratran'izay zavatra tsy dia mety zay. Miandry ny tamberin'andraikitra ny vahoaka. Isan'ny mampiavaka ny polisy-pirenena raha teo ny fanakekezana azy ireo. Ny fandriam-pahalemana tsy efa nirery. Ohatra azo raisina ny eto Antsirabe efa nahitam-bokatra io taty an-toerana. Amin'izao fotoana izao dia mandray antsika eto zany ny BRSP vakinankaratra anankiray amin'ny BRSP ato anatin'ny province Antananarivo. BRSP vakinankaratra dia anisan'ny nahitam-bokatra dia misy district maromaro ao anatin'ny tikatra BRSP vakinankaratra dia Bitafo, Antanifotsy, Ambatolampy, Faratsio ary ny commissariat Ambony. Sationany amin'ny paikady nahitam-pambiazana io teto amin'ny brigade paritra ny filaminam-bahoaka teto vakinankaratra. Ny fidinana ifotony hatrany amin'ny fokotany. Iaraha manoritsoritra ny fiarahamientana sy ny paikady. Anisan'ny zava-dehibe amin'ireny ny fanomezan-danja ny antsoina hoe vaovao tsy liantsofina renseignement. Après fort nous dans les renseignements na tsy marina. Fa telo mihitsy sika hoe tindray no le telo renseignement bobona igny aza makaty amina tsoba. Tsy mety amintsika tokony andraikitra amin'ny filaminana izay. Fa après fort eny tsy misy kely mba ihany rika tsy mifokarambony akory izy fa kotoloba kay tao posiny. Fa lazao foana loatra mbola misy zavatra tena mampiaya dia lazao foana. Zay les confidentialité garantie omenanareo voalohany. Garantie faharoa omenanareo avy aty aminay dia hoe azonareo fahatarana tsara ny suite ny affaire mitohy ny raharaha zay ny ainga taminareo na nitranga tao aminareo na tsy niainga taminareo kory ary fa nitranga tao amin'ny tanàna misy anareo andreketanareo quartiernareo fokotaninareo zona ny feno mantany mba nanahoana le commissaire nanahoana monsieur l'enquêteur mitohy le raharaha na lefa teny amin'ny fitsarana ve ilay olona efa vita ve fa mitorana nanahoana ny afaranteny amin'ny fitsarana. Ohatra azo raisina ihany koa ary heverina ho isan'ny zava-dehibe ny antoka omeny ny polisy-pirenena. Ireo olo-pirenena miray ombonantoka aminy. Sécurité personnelle anareo sy ny fianakavianareo ny ankohonanareo dia matokisa anareo zato isan-jato. Fa ataonay vaindoan-draharaha alohan'ny rehetrarehetra zay satria tsika no mpiara-miasa. Fa rehefa nitokona andraikitry ny filaminana no misy manotoy mikasikasian'io ianareo fa aleoko nareo mikasika anao mbola moramora ampy nareo mikasika anay polisy toy zay kasika ny tompona andraikitra amin'ny fokotany satria manotoyna ny asa ratsy ataonareo izy satria manome vaovaonay izy amin'ny asa ratsy ataonareo fa dia miteny aho ary raha misy zavatra mitranga tsy hitanay le olona nanao azy dia nareo reo ny samborinay voalohany dikan'izany raha tsy nareo nanao le zavatra mitranga ao toa dia lazao ny chef fokotany ihany no nanao an'iny mba tsy samboranay anareo misy teknika be dia be ahafahantsika mifehin-dreo fa tsy tsika misy no atahotra azy tsy tsika nandeha isesy tany tena lozy ty fa tsika mpitino alefa dia matahotra amin'reto bandy tsy mazavazava tanareo ataony menasy be areto tsy eketsika zany fa aloha izy no isesy tany aloha ifindra any fokotany hafa any dia mba miamadio fokotanysika aloha miara aloha mpifokarongony anakiraiky tsara izy efa moins zay zay mifokarongony. Fifampitokisana no mampifamatotra hoy ny vahoaka. Fotoana taloloha tsy natoky ny mpitandro ny filaminana tsoa zay ny akabetsahany vahoaka zay no mahatonga ny fitsaram-bahoaka reny dia tatoato zay tatoato misy ezaka lehibe nataon'ny mpitandro ny filaminana eto Antsirabe ataon'ny polisy-pirenena manokana ampiasako zany fa mizivezendrareo eraky ny tanàna amin'ny tanàna faramajinaka elakelatrana hita zany dia hita koa fa miezaka koa zany ny polisy-pirenena eto Antsirabe manototra an'izay elanelana teo amin'ny polisy sy ny vahoaka zay
hita mihitsy zay ezaka zay a mahatonga ny filaminana aty aminay aty amin'ny fototra aty ambany aty zay ezaka atao tamin'ny filaminana zay ko mangataka izay mba hitohizan'izay ezaka zay a sy hampitombo anazy bebe kokoa amin'ny fomba rehetra mihitsy a mba hifandray zany a ny vahoaka sy ny mpitandro amin'ny filaminana mba hidirana amin'ny tena fahalemana tanteraka satria tsy anome vaovao mihitsy ny vahoaka raha tsy fantany hoe tena ho raisin'le mpitandro amin'ny filaminana le vaovao mena ka zay zany tompoko dia mangataka mihitsy mba hitohizan'le ezaka sy hitohizan'le fahatokisana eo amin'le mpitandro amin'ny filaminana sy ny vahoaka. Ny ena dia ny ena tokoa indrindra ireo mpanao adaladalana eo amin'ny foanarongolo ny sofotoka gasy ny alabotry aloha zany tanatin'ny telo taona zao dia tena tsy nisy noho ny fisinareo natanjaka niaraka taminay hatramin'ny fandraisanay taminareo a dia natahotra ireo olona sy ireo olona mpanao adaladalana zany hoe ny alabotry sy ny karazany a tena nisy tokoa mifatahorana zany hoe vao mifandray taminay nareo. Ny polisy-pirenena mahatsiaro fa misy tamberin'andraikitra andrasantsika vahoaka aminy amin'ny asa zay ataony fa merimberitsika matetika koa nefa mba hahitany fahombiazana dia miangavy tolo-tanana avy amintsika izy amin'ny fanomezam-baovao. Ny fifamatorana sy ny fifampitokisana no ampiorina ny fandriam-pahalemana tiana hajoro.